Kojakoja tokantrano mitentina hatrany amin'ny 5 tapitrisa ariary no azony mendrika indrindra tao anatin'ilay lalao jeu extra propre 724 anetsin'ireo nandray anjara tao anatin'ity lalao ity izay mitanterahana nanomboka ny 9 oktobra tamin'ny taona 724. Niroso tamin'ny fanolorana ny lokandreo olona misy 3 tsara vitana tamin'ilay lalao jeu extra propre 724 ny orinasa UCODIS. Tetsy amin'ny CM de Lac etsy Analakely no nitaterana ny lanonana fanolorana ny loka ho an'ireo olona voasarika anarana ny 12 desambra 724 lasa teo. Fantatra nandritra ny fotoana fa irandrenandrasana Florent Mampionirina avy eo ambody vonikely no nibata ny loka voalohany dia kojakoja tokantrano mitetina 5 tapitrisa ariary. Nahasarika amin'ny mpanjifa tokoa ho ty lalao extra propre 724 ity satria dia nahatratra rahetsy ireo mpandray anjara ny 9 oktobra 724 hatramin'ny 25 novambra 724 lasa teo daty ny karakarana ny lalao. Maro dia maro ny loka, misy ny télé écran plat, ny loka voalohany tao zao dia mitetina 10 tapitrisa ariary, ny loka faharoa misy moto scooter vaovao be dia loka fahatelo salon complet vaovao ihany koa. Antony anaovana ireny lalao ireny dia karazana fisaorana an'ireo izay mpanjifa rehetrarehetra nandray anjara. Vovon-tsavony milanja 30 na 12 grama amidy anaty sachet ny extra propre. Ny asa tokantrano toy ny sasalamba, fanadiovana carreau na fiara ihany koa no tena ampiasana azy.